fanasana vahiny tompotrano araky nambaranao teo fa everina fa misy adidy tokony atao alalany olona bebe kokoa manodidina ny resaka nosy malagasy amin'ny ranomasimbe indiana io satria zavatra tsikaritra be loatra ny tsy fahalalana ny tena hoe zavatra misy marina zany dia lasa miteraka fanitarandresaka betsaka dia zay ny antony hoe ny antranoko atao anatin'ny fandarana amin'izao alin'izao fa misaotra indrindra zay indrindra betsaka no miandry ity fandarana ity ary betsaka ihany koa no mangataka satria nyteneniko teo hoe ianao no isan'ireo délégation malagasy tany antoerana atao amin'ny onjam-peo teo dia maromaro nangataka hoe mba asevo miresaka ny loholon'ny Madagasikara mikasika an'ity nosy malagasy ity dia tonga ity ny fotoana zany dia mamerina ny fanasanantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ny fanontaniako voalohany angamba raha mato loholon'ny Madagasikara eo amin'ny resaka hoe nanahoana tamin'ny ankapobeny zany ny eo amin'ny forme an'lay fivorina nataonareo farany teo mialoha nidirantsika amin'ny tena fony alohan'ny amaliko an'izay fanontanianao zay aloha mbintsona Evson dia mamelady koa hialatsiny amin'ny mpijery atsika na ny vahoaka malagasy zay manaraka atsika satria marina tokoa efa tamin'ny telopolo ny volana Jona ny dinika ny natao kanefa androany moa 14 ny volana Jolay vao ohatrany hoe mahavita zany miakatra mitondra n'izay fanazavana izay amin'ny haino manjery ny antony dia tsotra be satria taorinan'le fivorina dia zay moa fomba fanao anatina fokonandoira isam-pirenena tahaka andreny mifanaraka ny rotonta zany hamoaka fanambarana iombonana zay ny fomba fanao raha natsikaritra isika efa efatra andro taorinany fanaovana ny fivorina vao nisy ilay fanambarana iombonana ny voaka zany dia ho fanajana n'izay fanambarana iombonana ny voaka zay aloha ny mbola tsy nitonga dia nitenenana dia nisy ihany koa ny ataontsika hoe fifanarana teo amin'ny samy mpikambana tamin'ny délégation malagasy zahay tao anatin'ny délégation malagasy zany hoe hiaraka hanao valandresaka miaraka amin'ny mpanao gazety mba hitondrana fanazavana bebe kokoa dia tsy maintsy nanaja an'iny ihany koa ny tena natao zany iny rehefa vita moa iny zany zay vao hoe miakatra amin'ny haino manjery tahaka an'izao mitondra fanazavana iveriko fa efa betsaka ihany ny fanazavana nentina tamin'ny valandresaka mpanao gazety satria nazantenako zao aza nandray anjara fa ny fahitako hoe betsaka ny tsy betsaka zany ny singa tsy fahalalana n'lay singa ohatrany hoe tsy fantatra na tsy fahalalana n'le manodidina n'le sujet mihitsy manodidina n'le hoe reo nosy malagasitsika any amin'ny ranomasimbe indiana reo dia be ny fandikana diso ny fandikana vilana ny tsy fahatakarana ny hoe manahoana sy manahoana moa zany hoe fifampirarahana iraisam-pirenena izany na négociation internationale zany dia zay no mahatonga n'le ohatrany hoe lasa mivilana zany ny adevitra misy koa minitsy mahalala misy koa minitsy mahalala misy moa tsy mahalala mihitsy nefa manam-pahaizana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia tsy maintsy azavahina zany zay aloha ny alako tsiny aty am-piandohanana nahoana hoe ianao ny endrika zany na ny forme nanaovana n'izay fifampitiniana izay amin'ny fifampitiniana azy dia etsy zany ny délégation frantsay nitarihan'ny ministre ny raharaha européenne sy ny raharaha ministre européenne sy ny raharaha-mbahiny frantsay dia eto ny délégation malagasy nitarihan'ny ministre ny raharaha-mbahiny malagasy zany hoe mifanao fasafasy zany ao anatin'izay fanakalozan-kevitra izay dia ny lehibe any délégation nafy zany no mitarika ny resaka fa rehefa avy eo zany mandray anjara fitenenana ny mpivory arakaraka ilay ataontsika hoe tematsika na leloha hevitra izay aroso ao anatin'ilay izy dia samy miaro ny heviny eo zany miteny zareo dia mamaly tsika miteny ray tsika dia mamaly zareo fa ohatrany hoe ny zavatra hifanarahana teny any am-piandohana zany dia hoe inona daholo ahoana ny fomba hitondrantsika ny adevitra inona daholo ny lahadinika izay hoentina zany mandritra n'izay vomiera hitambarana frantsay sy malagasy izay zavatra tiako apetraka aloha ty am-piandohana mbintsoa dia ny hoe le izy amin'ny fifampirarahana azy négociation azy dia samy mitondra izay heveriny zany fa hevitra mitombona eo ambony latabatra dia iny ny dikevitra
miteny zany izahay de mamaly izy ireo, miteny ray izy ireo de mamaly izahay hoe zay kosa tsy mitovy hevitra am'izany, zao ny fahitana ianyity de ohatran'izay ilay atao hoe fifanakaloza-kevitra ao anatina dinika-ndatabatra tahaka an'izay. Zay zany aloha ny zavatra voalohany tiako apetraka. Ny zavatra faharoa tiako apetraka Mbintsoana Evson ary ty tena mba ataoko hoe zava-dehibe mihitsy ny resako azy de ny hoe ninona ambara, ninona resabe atao eo, tsy mbola lasa lavitra tahaka an'izao isika malagasy tamin'ny fitakinan'ireo nosy malagasy any amin'ny ranomasimbe indianina ireo. Ary zay na mahafaly atsika na tsy mahafaly atsika de amiko kosa teboka mérite tsy maintsy ankasitrahana ny filohan'ny Rajoelina satria izy no nanana an'izay fasahina ara-politika zay aza-donoina fa tamin'ny 7/7/1990 atsika nahazo an'le tsokevitra na résolution ny firenena mikambana voalohany Mbintsoana Evson zay no mafisiny tamin'ny 7/7/1990 taorinan'izay anie ka tsy misy resaka mihitsy nisy kely de tadiditsika ny reny ataotsika hoe menamenatra ny mpitondra malagasy ny resaka an'izy io fantatritsika tsara zany ny ahoatra menamenatra saika nisy ihany ny fampidiniana fa tsy lasa lavitra. Zao andro ny filoha Rajoelina zao zany vao tena lasa lavitra tahaka an'izao ny fampidiniana sy ny ataotsika hoe ny dingana nataotsika malagasy hitakina ny famerenana an'ireo nosy malagasy any amin'ny ranomasimbe indianina ireo na le antsointsika hoe ils éparses zany ray aloha zay voalohany indrindra. Faharoa manarakarak'izay de izao fasahina lehibe ihany koa ny délégationna malagasy na sany fanatrika tamin'ny délégationna frantsay. Ny antony de izao tsika nge mahalala tsara ninona ho ambaratsika ninona ataotsika hoe resabe atao ny fifandanjakely tsy mitovy ny rapport de force anie tsy mitovy zareo ne matanjaka raha miaramila ara-toekarena ara-javatra rehetra ara-géopolitika ara-diplomatika fa isika kosa tsy ny kosomaso ka raha hoe ny tena marina zany de hoe zareo tonga de matanjaka be de ravoravo tanany ianao de ohatrany hoe tsy nyroso akory fa matomy filohan'ny republique nasany resaka tamin'ny président Emmanuel Macron tamin'ny visite tany amin'ny fitsidiam-panjakana nataony tamin'ny volana avril taty Madagasikara hoe andao resahana mikasika an'io ary tonga tamin'ny famaritana ny daty 30 volana jona nanaovana n'ilay commission mixte andiany faharoa ny andaniny sy ny ankilany efa fasahina lehibe naseho an'ny filohan'ny Rajoelina ihany koa zay. Ary zay zavatra zay ohatrany hoe inina tsy resahana le izy na inina ohatrany hoe amaivanina le izy fa ninina ambaratsika teboka politika agoavana be, mérite politika agoavana be, ny courage politika, ny audace politika, ny fasahina sy ny ataotsika hoe finiavana volonté politika nananan'ny filoha Rajoelina tao anatin'io lafiny zavatra io. De ty moa zavatra fanamarina moa alohan'ny hidirantsika sainao amin'ny hoe votoatin-kevitra zany de ty tonga de valiko satria hevi-diso ihany koa le fandraisana azy. Verina vany le délégationna malagasy de tsy nitondra ninina tsy nahazo vokatra satria zany ve ny ao anatin'ny saintsika de hoe miverina vany tokony hoe hoentina vaty le taratasy kadasitra sy le titre n'ilay nosy malagasy tsy ohatran'izay ny fandehan'ny fikaonandoha na ny fandehan'ny fampirarahana eo amin'ny sehatra iraisampirenena indrindra moa fa resaka conflit de souveraineté ny resahana zany hoe fifanolanana eo amina resaka fiandrianam-pirenena amina tany na amina sompotany anankiray. Efa nandresako ohatra Mbintsoana Evson tsy isika rery no voalohany teto ambonin'ny tany Mbintsoa manana olana na manana fifanolanana amina resaka fiandrianana tahaka an'io any amin'ny nosy malagasy ny ranomasimbe indianina io tsy isika rery efa maro be ny tranga tahaka izany fa nisy fifanakaloza-kevitra daholo ny firenena rehetra nanana an'izany conflit de souveraineté zany na différent de souveraineté zany tsy indray mandeha tsy indroa ny fanakaloza-kevitra mikasika an'izany fa maharitra aman-taona ny aman-roapolo aman-telopolo aman efapolo taona mihitsy nazavaiko nataoko ohatra mihitsy hoe ny olana teo amin'ny Maurice teo amin'ny nosy mauriciana sy frantsay tamin'ny resaka
Tromelin aloha zany a izay raha ny tena marina de tokony tafiditra ao anatin'ily zay parsaigny koa Tromelin fa iny moa mbola adevitra hafa iny tsy idirantsika laleto fa ny olana tamin'io tena haritra ny taonany maro zay vao tonga tamin'ny hoe nifanaraka ny rotonta saika hanao accord de gestion code de cogestion fa mbola mikatso aza any amin'ny parlementa frantsay io accord de cogestion io nefa aza zany a efa ela efa nanomboka tany amin'ny vao nahazo ny fahaleovantena ny Mauriciana tamin'ny 1970 de nanomboka ny resaka an'io izy mbola taty Madagasikara moa io tamin'izany fa aveo nisy an'ileo renonciation nataotsika de aveo tsika lasa nanampy any zareo Mauriciana nitaky an'io sy ny sisa iny zany tsy idirako fa ny tiako teneny hoe fa nanomboka tamin'ny zareo nahazo ny fahaleovantena ny 1970 hatramin'izao mbola tsy miva io olana franco-mauricien io io différent franco-mauricien mikasika ny récif de Tromelin io ray zay ohatra ihany koa mbola mauriciana satria Maurice moa no nanana sombintany hafa tahaka ny hoe Chagos tangoronosy Chagos na ny archipel de Chagos nedivany tamin'ny firenena britannique tamin'ny Royaume-Uni zany nanomboka tamin'ny 1970 nazahoany fahaleovantena ihany koa nefa nisy ny fifanolanana voaingana teo tamin'ny volana oktobra 4 octobre 2024 nefa 1968 ny problème nitranga octobre 2024 vao nisy hoe nanaiky ihany ny firenena britannique hoe ao ary fa omenanareo fa averina aminareo reo nosy reo ekena saika moa ekena ny fanananareo souveraineté fanananareo fiandrianana amin'io nosy io zany aza nefa ny Mauriciana efa nandeha izy tany amin'ny cour d'arbitrage international efa nandeha izy tany amin'ny cour international de justice efa nanao fampirarahana nandritra ny fotoana lava izy indraiky amby folo 11 round indraiky amby folo niona antonany maro zany aza nitaky foana zay fitondrana tonga teo nitaky foana zay fitondrana tonga teo fa tsika aza ny fitondrana Andry Rajoelina tena hoe nitaky activement an'io resaka nosy malagasy anareo nosy anakefatra nosy malagasy any amin'ny ramasimbendianindreo de tsy afaka ho arnieritretra mihitsy sika hoe afaka fivoriana indroa de hoe ty ary ny titranareo zany de samy mialy tsy zay tompoko ny fandehany zany fampirarahana iraisam-pirenena zany fa ny fampirarahana iraisam-pirenena Mentsona Nefson de apetrako tsara mihitsy hoe oentinao zany ny hevitrao de oentinay ny hevitray de zay kosa tsy d'accord amity nareo hoe mety hitovy hevitra amity ahoanany amity zany tompoko natao io fifampirarahana iraisam-pirenena de napetraky ny fitondram-panjakana malagasy ny délégation malagasy hoe retony anay de ao anatin'ny fampirarahana iraisam-pirenena zany koa de misy hoe ty ary ny minimum acceptable ho anay ty mba farafakeliny kosa ho anay ty ny anay ny tena tanjonay mametraka objectif stratégique ianao anakefatra anakidimy fa mametraka ianao hoe mba farafaratsiny mahazo 2 amreo mahazo 3 amreo de fa izy zay zany eny le fanakalozakevitra zay négociation fa tsy misy mihitsy hoe verina vaninareo tsy nentinareo ny titre tsisy vokany zany na le anareo tany zay le teneniko hoe isika mahalala aoka tsy amitaka an'le vahoaka ary isika tsy mahalala aza miseho mahalala fa aleo mba mianatra mametraka fanetretena kely ihany hoe tsy voatery hoainao daholo ny zavatra rehetrarehetra de mba tsy manaparitaka zavatra diso ianao zany zay aloha mba napetrako taty am-piandona ambinso satria hitako hoe zany no mandiso an'le adefitra eto am'izay resaka zay inona no ndetako hoe ny netinareo zany ny fitaovana netinareo tao anatin'le fifampirarahana satria ny fantatra farany zao fantatry ny olona hoe la France mivoy ny cogestion na ny fiaraha-mitantana isika kosa nefa tatya mivoy avelinao aminay le nosy inona le fitaovana netinareo nandresena lahatra zany tao anatin'le fionana zao mbola tsy nisy resaka aloha hoe cogestion tao anatin'izay fampiteny aloha zay apetrako tsy mbola nisy mihitsy resaka hoe cogestion tao anatin'izay fiarana midinika andehan'ny faharoa zay fa satria efa tamin'ny 2024 ny fionana farany premier round de tsy maintsy zany mbola nampatsahivina aloha izay rehetra efa mba ny fanarahana kosa na ny fampitiniana tamin'ny 2024 zany zao de tsika manko mety tsy mahalalana zany fa de teneniko atsika zao hoe zahay délégation na malagasy no nangataka hoy oka kosa tsy zavatra hoe
retour à la case départ indray na fiaingana voalohany ray ty atao amin'ny 5 ty fa tsy maintsy toy an'izay efa natao tamin'ny 7 zany hoe efa nisy zavatra ny fanekena tamin'ny 7 de andao aloha ifanarahana fa mbola voatazo an'izay zavatra ny fanekeny zay de inona moa zay mbintsogany avson ary ty amiko tena zava-dehibe na de veriny olona fa ohatrany hoe maivamaivana aza de ny hoe nanaiky ny frantsay nanaiky ny délégation frantsay ny fitondram-panjakana frantsay zany fa misy tokoa ilay fifanolanana satria zareo angehatra am'izay tsy nanaiky de manière formelle mihitsy hoe misy fifanolanana io e fa tamin'ny 7 vao mipetraka tao anatin'ilay fanambarana iombonana hoe acté ilay différent ka raha ohatra zany tsy nitaky ny délégation malagasy zany zao de efa vokatra koavana be tandremo tsy hoe iverina idinika tsika aty amin'ny 2025 de miverina hatramin'ny voalohany ray fa tsy maintsy manaiky aloha nareo fitondram-panjakana frantsay fa efa ny fanarahantsika tamin'ny 2019 fa le différent est acté izany hoe ekenareo fa mitaky an'io izahay fitondram-panjakana malagasy aza ataonareo takany tsy mitaky zany izahay kosa aloha ary aza ataonareo hoe tonga de anareo io nosy io reo nosy reo fa ataonareo mipetraka mazava kosa hoe mitaky izahay fitondram-panjakana malagasy ary aminay de izahay no manana ny fiandrianana ao anatiny io nosy malagasy io de zareo koa miteny zay mahafanakaloza-kevitra azy mihitsy zay manana ny fiandrianana amin'io zay le tsisy zavatra tokony atao mahagaga mihitsy zany le hoe point 7 tao anatin'ilay communiqué conjoint le zavatra tao anatin'ilay communiqué conjoint de hoe nanaiky ny fangatahan'ny fitondram-panjakana prendre acte moa izy prendre note moa izy ny fitondram-panjakana ny fangatahan'ny délégation malagasy ny délégation français tout en rappelant sa position sur la souveraineté sur ces îles zay ny zavatra ny teneny zareo fa isika koa any amin'ny point 6 ary zay ny hitako mampa-mauvaise foi ny mpanohitra sy ny mpanao gazety sasantsasany nitsipihana be le point 7 hoe napatsiahany positiony ny fitondram-panjakana frantsay na ny délégation frantsay tao mikasika ny fiandrianany fa isika koa ny eo amin'ny point 6 raha mamaky tsika de miteny mazava hoe retsoretsoreto ny takinay fa ireo takinay ireo de mila manaja ny position anay zay mihitsy hoe respectueux de sa position sur sa souveraineté sur les îles ary amin'le point 6 amin'le communiqué mazava tsara fa inina tsy resana iny fa le point 7 ihany resana de hoe frantsay de miteny fa anazy le zay malagasy koa nyteny hoe anay le izy zay ngely izy mbintsogany avso e ary zay no mahatonga miteny hoe na tiatsika na tsy tiatsika mbintsogany avso dia niady ny délégation malagasy tena niady ny délégation malagasy tany ary tsy tokony misy mataitra atsika mihitsy ny filazan'ny frantsay hoe mampatsahivonay ny position-nay ka zareo ny miteny hoe anazy io e ka ina moa tokony agaga atsika am'izany zay ngely raha tsy zay ne de tsisy le fifanolanana mbintsonganay so e ny matoa misy ny fifanolanana de ohatrany hoe enao miteny hoe anao ty stylo ty de za miteny aminao hoe anaty de mifanolansika hoe iza zany ny tena tompony zay le atao hoe différent de souveraineté tsy hitako mihitsy hoe inona zany no tena mahagaga atsika ny tena manahirana atsika ny tena ohatrany hoe tena kao mihitsy le délégation malagasy satria misy an'le point 7 ao anatin'ny communiqué le communiqué nge niarahanananao e zany hoe ary zay no nahatonga raha natsikaritsika ela be any vao talata zay no nivory talata 3 ny volana jony zay no nivory larbi alakamisy zoma raha tsy diso ako talata larbi zoma nge vao mivoaka le izy mbintsogany avso zoma vao mivoaka le fanambarana iombonana izany hoe inona ny tiako lazaina am'izay mbintsogany avso raha tsy diso ako zoma mety diso fa 4 jours tatarina zany inona ny tiana lazaina am'izay tiana lazaina am'izay ne de tsotra mbintsogany avso farany zay tsotra indrindra eto ambony ty tany ty hoe sahirana zany nampitovy tadindokanga ny rotota ny zavatra nataony teo tiany draftany zareo voalohany de zay koa namoaka ny draftanay hoe tiany anay niatreretinay atao anatin'le communiqué conjoint raha mbola tsy mitovy ny fomba fijery de tsy namoaka ninimina efa zavatra ny fanarahana zany iny tompoko nanaiky ny firenena frantsay fa amin'ny point 6 de milaza hoe ampatsahivon'ny malagasy fa tsy maintsy ajaina respectueux
de sa position apatsaivo malagasy fa tsy maintsy ajaina ny heviny mikasika ny souveraineté de apatsaivo amin'ny frantsay ihany koa ny positiony am'le souveraineté tsy zavatra tokony atao mahagaga sy hitarina hoe le point 7 ihany hita fa le point 6 tsy hita tena mahagaga zay le tiako ny tenena iny manko zany a zavatra mba hamafisiko ary ny teneniko atsika hoe diso ny filazana hoe tsy nisy vokatra azony hoe fitondram-panjakana malagasy na hoe ny délégationna malagasy avany ny fahafahatsika amin'ny teny aloha fa hoe zao a misy ny fifanolanana aza ataonareo tahaka ny tsy misy ny fifanolanana fa aminay tena misy ny fifanolanana nanaiky an'izany ny fitondram-panjakana frantsay ary androany aza mitsoana evison tamin'ny atoandro ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay teny amin'ny résidence ny ambassade de France de mbola ny teny na ny masovo malagasy na masovo frantsay miasa eto amintsika na ny ministre ndrarambahitsika hoe nandaiky ny rototo amin'ny fisiny fifanolanana ao anatin'ny fifanajana io adevitra ara diplomatika efa tsy misy mihitsy ary ty de amafisy kokoa tiako manko manaraka io zany tsisy botolo hoe menareo anay taratasy ny nosy reo a na hoe ny souveraineté rehefa tsy azo hoe de miaditsika zany tsisy an'izany ho tompo anatina fifanarahana ara-diplomatika nanaovana ny adisisika rehetra ny fitakina ny famerenana an'ireo nosy reo fa tsisy mihitsy hoe ndao atsona ny za tsy misy an'izany bentsoana evison hoe atsona ny sinoa iara-iady amintsika atsona ny rusy iara-iady amintsika atseko andaroka bomba ve na ninona tsy misy an'izany re tompoko tsy am'izany fa ny firenena mikampana de manery fa tsy maintsy règlement pacifique na fandaminana ampilaminana no entina mandamina disadisy eo amin'ny firenena rotonta maika moa fa hoe conflit de souveraineté zany de tsy maintsy règlement pacifique fa tsisy an'izany hoe ndao hoentina ranga ihany nandaroka bombany ihany na andeha anangana basy na andeha anao anafika ny tsy misy an'izany re tompoko oka aloha apetraka ao anatin'ny ady hevitra izay no mahatonga ny hoe mety mbola haritra io fanakalozakevitra io fa ity ary anisan'ny vokatra anankiray goavana azo ny fitondram-panjakana azo ny délégationna malagasy koa de ny hoe zahay tsy nety tsony hoe afaka eny taona ndray ve vo izy fionana manaraka na afaka tsy fatako taona marobe ndray fa zay tena metraka mihitsy hoe ataovy ao anatina fotoana régulière ara-potoana fréquente ny fanakalozakevitra mandra-pahita vahaolana zany hoe ny sosikefina narosinay moa de hoe na tous les trimestres na tous les semestres zany fa mifanaraka ny rotonta ara-pomba diplomatika zay le natao tao anatin'ny fanambarana hoe par la voie des canaux diplomatiques zany de milaza hoe mandroso daty zany zao tsika de miteny zareo de mandra-pahita tsika marimatraresana itovizan'le daty a de mandeha zay fanakalozana aty ambany zay ngeny amin'ny diplomatie hatramina daty tsy maintsy ifanarahana hoe manaiky fenareo fa ty ndray de fa mifanekena moa hoe satria taty ny voalohany a de tany frantsa amin'ny faharoa de aty Madagasikara ndray zao mifahatelo de manaiky fenareo am'izay manaiky zay de lasa zany ny inona moa izy teo ny discussion informelle ty ambadika zany mandra-pahita daty ombonana hoe am'izao ndray fa zay kosa de nametraka hoe ataovy mba anatina fepotona azo ekena fa tsy hoe afaka taona maro ndray vo izy ndray nidinika fahaefatra azafady nidinika fahatelo ao anatin'izay zany any akida olo mbintsokana evison na ny fahafahatsika amin'ny teny fotsiny aza hoe ny mpanjoninay kosa aza ataonareo alaina ny embarcation alaina ny sambony zareo na sanatria mivava miteny misy manjavona le mpanjony misy voasambotra le mpanjony aza atao an'izany tsony zany any mbintsona evison de fa fasahina lehibe nanana ny délégationna malagasy iza ny santaky an'izany mpanjonitsika ane tadidio tsara fa natao hoe pêche de subsistance aza manjono hoe sakafo hohanina aza na midimidy kely any amin'ny toerana misy an'zareo fa tsy hoe pêche industrielle fa tena artisanal na ny mpanjonitsika aza mbola tsy mahazo mandeha amin'ny faritra masiny ny nosy malagasy nefa le nositsika mbola tsy mahazo mandeha de zay miteny hoe avelao kosa mba ho afaka malalaka anjono any de ao anatin'ny fandaminana an'izany am'izao fotoana zao ny rotonta fa efa naseo anay aloha hoe tiany anay ny takinay taky revendication on revendique mitaky zahay zay le zavatra zany takan'izany any koa nanaovanay hoe raha misy fikarohana ara-tsy scientifique atao any am'ireo nosy malagasy ireo avelaony mpikaroka scientifique malagasy manampaizana malagasy ny chercheur atsika mba ho afaka anao an'izany ihany koa fa tsy hoe bakoavinareo rery any le izy a de nareo ataonareo nefa aminay de nosinay reo farafaratsiny zany de mba misy cadre de partenariat
provisoire zay apetrako tsara satria zay koa de lazaina fa hoe cogestion tsy mbola amina cogestion zany mafisoko ihany fa ny zavatra napetraka de hoe mandra-pahita vahaolana io mbintso zany daholo ange fifanarahana rehetra eto ambonin'ity tany ty zao mifanaraka tsika mbintsona efson iza no tompony ty telefony ty ianao saza mandra-pahita an'izay tena tompony aloha de aoka kosa mba ifanarahana hoe azaky tiana tsony kosa io loha aza ampiasaina tsony kosa io loha raha ampiasan'io anao de ndao aloha miaraka mampiasan'io zany ahitana mazava hoe na miara tsy mampiasa na miaraka tsy mampiasa fa mba samy misitona tombontsoa amin'io aloha am'le miara mampiasa anazy ve sa hitanao ohatran'izay le zavatra ifanarahana tsy midika koa zay fa anao ty na anaty izy zany fa mbola mifanakalo hevitritsika fa mandra-pahavitatsika vahaolana hoe anao tokoa ary ve sa anaty averiko aminao ary ve sa tsy averiko aminao ty mandra-pahitatsika an'izay vahaolana zay de mba farafaratsany zany hoe misy zavatra ifanarahantsika mikasika an'io zavatra iadivan'io de ohatran'izay le hoe ny fanarahana zany de ny tokony ifanarahana ary napetraka izy zany de ny hoe avy aloha malalaka ny mpanjony malagasy anjonany amin'ny faritra masiny nosy malagasy no sambatra nandalova nosy ampela ary be dimagy zay ny anaran'ireo nosy anakefatr'ireo de avy aloha andeha ho afaka hanao fikaroana raha scientifique any ny mpanjoninay ny mpikarokanay scientifique aleo mba ifanarahana ny zavatra atao aloha fa ity tena zavatra goavana be mbintsoana efson nareo kosa tsy tokony manao acte unilatéraux intsony hoe fandraisanareo fipetra raisanareo samy rera mikasika andreo nosy malagasy reo fa tokony mba zavatra ifanarahana farafakeliny kosa zay ohatra nge zao mbintsoana efson de hoe hosoratan'ny frantsay ao anatin'ilay antsony hoe armarine protégé zany hoe valanjavaboary arovana zany valanjavaboary an-dranomasina arovana zany ilay nosy malagasitsika ireo zany ny sambatra ny nandalova ny be dimaky ary ny ampela fa ozy izy tsika hoe aza manao an'izany kosa aloha zay le hoe alao aloha mba tsy isy tsony acte unilatéral ataonareo frantsay mikasika ny nosy malagasy mandra-pahitatsika vahaolana farany ao anatin'ny fifanajana ara-pomba diplomatika ao anatin'ny famendrehana ihany koa fa tsisy hoe ady tsisy hoe taroka bomba ary tsisy fampiasana herisetra fa règlement pacifique hoy na fandaminana ampilaminana dikan'izay zany karazana fepetra nametraka fepetra aloha zany mialoha tena hoe idirana am'le tena votoatin'le raha mihitsy de fepetra aloha ny napetraka ahoana ka ny fomba nandresena lahatra an'ireo solotena frantsay reo mikasika an'ireo teboka noresahanao teo reo ary inona no efa noteneniny mahakasika an'ilay izy ny fandresen-dahatra aloha de mahazana zay mampanakalozakevitra azy any zay le niteneniko anao teo miteny izy de mamaly zay miteny zay de mamaly izy zay le fifandresen-dahatra zany ao anatiny ary lazaiko fa tena niadiny délégationna malagasy tena niadiny délégationna malagasy io any mbintsona efson anatin'ny négociation diplomatique internationale zany ianao na ny fandrenena tsy faran'izay kely indrindra amin'ny forme aza de fahitanao hoe ahoana ny rapport de force ahoana ny zavatra ohatran'izany fa tena niadiny délégationna malagasy zay aloha zany zavatra tiako apetraka ahoana hoe ianao ny fomba fandresen-dahatra de zay le teneniko anao hoe tsy afaka moa za satria everiko fa tsy fanao zany hoe andeha moka ny tsy ambaratelo ny dinika atao anatiny fa za kosa miteny hoe zava-dehibe raha mahatsikaritra isika ny efa nanekeny ny frantsay hametraka ao anatin'ny fanambarana iombonana an'ireo takiny malagasy reo saka andresana tao daholo izy oui ka zay manko tsy kisendrasendra ne zany mbintsogna efson tsy kisendrasendra mihitsiny zany fa tena hoe naninaiky tamin'ny voalohany ane zareo tsy nanaiky fa zay le hoe efatrandro ane tatyariny zay vao nahavita namoaka fanambarana iombonany fa tamin'ny voalohany ane tonga de ohatrany hoe zao de vita fa zay nyteny hoe alofaso anatin'ny fanambarana iombonana kosa ny position any malagasy sy ny takiny malagasy ary nahita izahay hoe ny tenyny frantsay hoe prend note des revendications ou des demandes insistantes de Madagascar
zany ange de efa aki zany mentsona efa teboka azo daholo zany fa avy eo zany mipitsopitsony zany tsy ao anatin'ny fionana mandritrana ray andro kosa ny andeha hoe ahoana am'izay modalité d'exécution ny modus operandi hoe ny mode opératoire anaovantsika an'le izy fa indray zany fanakalozana rapomba diplomatique eo amin'ny samy fonctionnaire eo amin'ny samy ministre tompony andraikitra eo amin'ny samy ministère andrarambahiny eo amin'ny samy ministère ny recherche scientifique française malagasy eo amin'ny samy ministère mpesa ohatra zany hoe ina moa zany processus bilatéral ndray zany fa ohatrany hoe accord de principe ange zany no ifanarahana mandritra ny fanakalozan-kevitra mbintso e ary hoana no mikasika an'le hoe nangatahana ohatrany karazana onitra ny frantsay hoe nampiasa an'io hatramin'izay araka ny toromarika anale fanandriamato filohan'ny repoblika taminay a dia ary zay nahita hoe marina zay dia nametraka izay hoe be loatra kosa ny fahavoazany Madagasikara tsy afaka mba nisitraka any fampiasana nireo nosy ireo a na ny arena ankibony ny arena ankibony tany moa eo ihany satria mbola tsisy fitena fampiasana loatra fa na ny arenandranomasina zany na ny ohatran'izany a ka noho izany de mangataka izay hoe tokony mba isy onitra ankapobeny zany a omena ao anatin'le iny zany napetraka nanaiky izay satria hoe tsy nresahana atao anatin'ny communiqué conjoint kory nanaiky izay tsy nresahana anazy tamin'ny communiqué conjoint satria mbola manifester an'le fangatana zany tsika fa mbola tsy tonga tany amina hoe pitsopitsony amin'ny fanatanterahana zany zany hoe mbola tsy misy zany avy any amin'ny fitondram-panjakana frantsay ny teny hoe manaiky an'izay famezana onitra zay izahay zay nge le izy mbintsona evson e mbola tsy misy zay de noho izany a tsy maninona nalefanay aloha ny hevitray zany hoe zay mahita an'izao de fisantarana iny fa mbola itony fampidiniana mikasika an'izay mety ho hitahita taratra ve zany hoe ao anatina dinika manaraka hoe tonga de miandra ny valin'ireo rehetrarehetra mazava ho azy ange mbintsona evson zany iazy zay ny andrasany zay mbola tsy tena le hoe amerina na tsy non le hoe amerina na tsy amerina nefa resahana foana nresahana ane zany tamin'ny farany teo e efa tsy hoe any am'le hoe ahoana ny amerenana anazy tsy zay ny tiako tenena fa efa miditra votoatiny ihany koa zay hoe aminay de légitime juste lay revendication anay efa miresaka an'ireny mihitsy zany nisy adevitra sao atao mikasika ny hoe azo ampiarina sa tsy azo ampiarina mikahatsika ny Chagos ohatra zany ny précédent atao hoe Chagos ny jurisprudence internationale atao hoe Chagos zany efa nisy fampidiniana ane atao e efa nisy fampidiniana ane mikasika ny hoe aminay a zareo zany nandefa ny argumentation juridique efa nandinga zay zareo nandefa ny argumentation juridique de zay nanao hoe ny naindray a mahita hoe nitsokevitra ny firenena mikampana efa tokony manakatona niny adevitra araky ny lalàna iny aminay zany nitsokevitra ny firenena mikampana ny résolution de 1979 sy ny 1980 nataon'ny firenena mikampana na assemblée générale na Nations Unies de efa tokony mafia ilay argumentation juridique manoloana an'le izy zay natonga anay hoe zay tsy te hitarazoka ela am'ilay hoe adevitra araky ny lalàna intsony ao anatin'ny fampidiniana fa ny anay efa hoe ahoana ny fomba processus de restitution de réintégration de ces îles ato anatin'ny faritany Madagasikara tahaka ny napetraky ny lalàna iresa-pirenena hoe principe d'intégrité territoriale tsy tokony vaky zany ny faritaninao rehefa mahazo fahaleovantena ianao zay le principe d'intégrité territoriale de misy ihany koa le principe droit des peuples à disposer d'eux-mêmes droit des peuples à disposer d'eux-mêmes na hoe droit à l'autodétermination zany hoe ny vahoaka rehefa azo ny fahaleovantena zay zany manko le izy processus na décolonisation ne le izy mbintsona evson hoe tokony ho vita hatramin'ny farany zany ny ny dinga mipitsopitsony tamin'ny fahaleovantena ny Madagasikara zay le hoe ny décolonisation zany ny fanarahany firenena mikambana rehetra hoe tsy tokony misy firenena colonizantsony eto ambonin'ny tany zay no ny fanarahany de mba ahafahana manatanteraka an'izay de nisy an'ireo ataontsika hoe ny charte Nations Unies zao de efa miresaka an'izany décolonisation zany hoe tsisy firenena tokony ho voazanaka ntsony ny résolution 15-14 ny firenena mikambana zao de efa tena mametraka an'izany mihitsy hoe autodétermination droit des peuples à disposer d'eux-mêmes moa zany ny intégrité territoriale sy ny sisa eo ihany koa ny ataontsika hoe ny jurisprudence internationale zany zay mametraka hoe ny foto-kevitra hijoroana aloha de tokony hoe il faut achever
le processus de décolonisation, achèvement du processus de décolonisation. Zay nge io takitsika mikasika ny nosy malagasy. Raha nay reo talohan'ny fanjanahantany de tokony verina aminay reo rehefa vita ny fanjanahantany na nalainareo tamin'ny fanjanahantany aza ohatran'izay zany a ilay izy. Ty zavatra tiako apetraka de ny aty ampiandohana am'izao ady hevitsika zao mbentsona efson le resaka hoe résolution zao manko ny resahan'ny olona zany. Nareo tsy hita mihitsy zay de nareo hevitra mandeha makany fa efa misy an'le résolution na le tsokevitra ny firenena mikambana de iny fotsiny eny nampiarina de vita. Mariny zany. Fa oka aloha apetraka. Tsara ny azahoantsika menakavy any tokantrano any indrindra isika manampahaizana mitambazotra serasera sosialy reo fa ny atao hoe résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies dia tsy manana ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe force contraignante. Na misy aza zany ny tsokevitra iny de tsy afaka manery ny firenena na iza ny firenena mikambana hanaraka an'iny. Tsy manana force contraignante ny résolution fa kosa source de droit izy, loharanona lalàna zany izy, fomba famaritana lalàna zany hoe miainga amin'ireny zavatra ataon'ireny. Zay mahatonga ny Cour international de justice se référer na mijery ny voalazan'ny résolution any firenena mikambana mba ahafahana mbintsona efson milaza zany manao hoe zao kosa kay efa niteneny ny firenena mikambana. Zany hoe izay tompoko ny nahatonga ny firenena mikambana nilaza tao anatin'le résolution ary apatsahifiko zany fa zany ohatrany hoe inona tsy resahana kanefa mbintsona efson ao anatin'le résolution ny firenena mikambana iny ane de miteny hoe any amin'ny teboka farany any amin'ny teboka farany indrindra amin'le 3491 du 12 décembre 1979 de miteny mihitsy izy hoe manasa ny fitondram-panjakana frantsay hanokatra fifampidiniana fifampiresahana amin'ny fitondram-panjakana malagasy hamerenana an'ireo nosy reo amin'ny Madagasikara. Manasa fa tsy manery. Tsy afaka manery izy, tsy afaka manery izy fa miteny izy hoe sokafo ny fifampidiniana. De izay nge io atao io zao satria tsy zay nge le teneniko hoe zany nge de vakiatsika daholo tsy nanaiky mifanakalo hevitra mihitsy ny frantsay tany aloha nanomboka tamin'ny 79-80 nazahoantsika an'le deux résolution 79 de namafisy ny résolution tamin'ny 80 fa taorinan'izay ny tsisy nangina natory le izy mbintsona efson sady tsisy nitaky zay indrindra de efa tena zava-dehibe manatanteraka ny voalazan'ny résolution zany ilay isika nanokatra fifampidinena tao anatin'ny commission mixte nanomboka tamin'ny 2024 zao nitoizatsika tamin'ny 2024 zao. Zay le teneniko hoe lainga ny filazana fa hoe de tsisy avancé mihitsy tsy nahazo vokatra aza manao an'izany fomba fijery ataotsika hoe diso inina disona izany fa mba tsara mandanjalanja kosa. Zay zany mbintsona efson zavatra tiako tenena faharoa ity koa ny zavatra tiako tenena fahatelo satria mandeha moa fotoana atsika de tonga de arosiko le izy mbintsona efson hoe inona nefa tsy nandehanana manoloana ny Cour international de justice hatramin'izay zay ane tena lalana le mandeha makany amin'ny Cour international de justice anisan'ny mbola vahaolana eo ampelatanantsika fitaovana mbola azontsika ampiasainy fa izao ny firenena mikambana mbintsona efson de mampiatra ny atao hoe atao foana aloha mifanakaloza-kevitra rehefa tena tapina tanteraka ny domy mialatsiny amin'le fomba fiteny rehefa tena hoe tapidalaka le tanteraka zany zay vao mandeha makany amina recours amin'ny Cour international de justice izany. Zavatra roa ny tiako azavaina tia misy tranga voaniseho tany ady ohatrany ho atsika io zany teo amin'ny Guinée équatoriale sy Gabon sy ny firenena gabonais zany sombintany kely antsoina hoe Mbanié. Io sombintany Mbanié io de nisy différent de souveraineté izy roa totareo zany Guinée équatoriale sy zareo gabonais fa nomeny Cour international de justice any zareo équato-guinéen ilay nosy ilay tany kely antsoina hoe Mbanié rehefa tapitra tanteraka ny fanakaloza-kevitra de niara-ny aiko ny rotonta hoe de ny fanakalo hevitra zay fa tsy nentina hita marimaritra iraisana mihitsy tsy nentina hita vahaolana ka de hoentinay ao anatrihan'ny Cour international de justice ity.
zay zavatra zay zany tiako apetraka hoe mifanakalo hevitra aloha tsika taperina daholo aloha ny voie de recours alamiable rehetra ndao mbola tohizana foana mifanakaloza-kevitra tsy maninona ndao tohizana tsy maninona ao anatin'ny impolo indroapolo intelopolo raha ilaina izany fa mba mahita fivoarana isika fa raha rehefa tapitra hoe tena bloquer rangatsika efa tsy mety miavance mihitsy tsy mety mandroso mihitsy tsika andao are tapaka zany lalana de na misafidy hoe andeha amina cour d'arbitrage international ianao na misafidy ianao andeha amin'ny cour international de justice de rehefa eo amin'ny cour international de justice indray ianao azavaiko indray zay de misy lalana roa ny lalana voalohany satria zay le hoe ko maninona ary tsy hoentinao amin'ny cour international de justice le satria raha vao recours contentieux zany hoe raha voady zany ady eo anatrehan'ny fitsarana le izy de tsy maintsy mahazo ny fankatoavany firenena roa tonta vo afaka mitondra ny draharaha eo anatrehan'ny CIJ ny firenena mbola enjana koa zany tsy azo mihitsy tsika tsy azo mihitsy tsika hoe avy any frantsay ve hoe ankatoy izy hoe hoety recours contentieux manoloana ny CIJ ary izy ty tsy possible zany fa ny lalana ananatsika zany de tahaka ny nataon'ny Maurice tahaka ny nataon'ny Guinée équatoriale tahaka ny nataon'ny firenena maro manana conflit de souveraineté reo nitranga izany tany amin'ny tamy resaka Timor oriental ohatra maro be zany nefa nisy ohatran'izany tany Maroc tany efa nisy sisy dia ny lalana ananatsika de hoe manao recours mangataka avis consultatif tsy recours contentieux zany zavatra roa samihafa reo mangataka avis consultatif eo anatrehan'ny cour internationale de justice zany hoe le cour internationale de justice am'izay fotoana zay de manome hevitra avis consultatif izay tsy contre réunion ihany koa tsy manery an'ilay firenena fa manampy amin'ny fanaovana négociation izay ny nataon'ny Mauricianina tamin'ny Kany Sagos nandeha teo natrehan'ny cour internationale de justice izy de nahazo avis consultatif de ny tenin'ny cour internationale de justice hoe tokony averina amin'ny Maurice io archipel de Chagos io de iny am'izay nentin'ny fanakalo hevitra iny am'izay nentin'ny fampidina zany hoe nentiny ho karazana fitaovana tao anaty balance tao anatin'ny mizana nanindrana tombony ho an'ny zareo Mauricianina iny teo anatrehan'ny firenena britannique isika zany ny safidy hoe andao aloha ataony recours alamiable rehetra na tiatsika na tsy tiatsika de mpiara-miasa amitsika foana amin'ny frantsay partenaire atsika foana ary za de mametraka hoe tsisy antony mihitsy andao amaky ady amin'ny frantsay tsy zany mihitsy le izy ary za tsy ho zany mihitsy tsy mino an'izany satria resaka diplomatie ny resahany tena moa mba kely ny anarany tena ihany zay diplomatie zay de mba hita hoe ohatran'izay le izy fa zay le hoe rehefa tapitra mifanakaloza-kevitra rehetra hita fa tena bloqué tanteraka zay vao mandeha makany amina manao recours amina tribunal international zany hoe na cour d'arbitrage international na ny cour international de justice azafady de tsy recours contentieux koa ny atao fa fangatahana avis consultatif manampy ny résolution efa azo tany aloha ary manampy ao anatin'izay fanakaloza-kevitra zay ity zany tiako apetraka mbintsona Everson ohatrany hoe ny Sagos zao ndraso andresako ohatra manko tsika satria tsika sao de mieritreritra hoe tonga de efa hoe ty ambongadana de iny tsy ohatran'izay le izy tamy Sagos zao mbintsona Everson ny zava-dehibe tamy Mauricianina ary za mametraka hoe ho atsika malagasy ihany koa c'est une question d'identité ny maha izy atsika satria amitsika mbola mangiry firy ary zay tenin'ny Florajoel tany Paris tadidiko sara tamin'ny fitsidena tamin'ny fomba ofisialy natao tamin'ny volana mai 2019 nandeha tany président Rajoel zany isan'ny délégation ary ampanitry tena hoe mba anisany nanao an'izany fanomboana ny fitakiny zany voalohany niaraka tamin'ny Florajoel ary mbola ankasitrako azy le ahitarika nananany hoe ndao takitsika io za tao ary nanampy azy tao anatin'izany dingan'izany mihitsy tena vavolombelon'ny tantara zany ny tenako dia tao anatin'izay de zao ny tenen'ny Florajoel hoe mbola maharary anay le fanjanahana marary mbentsona Everson marary en terme d'identité hoe mbola marary anao amin'ny maizy anao zany hoe ndry ny zanahana isika de mba hanasitranana n'izay ratra ny tany aloha zay les blessures du passé les fêlures du passé de hoe raha miverina aminay reo de mba miverina ilay question d'identité zany
zay le izy nge on retrouve notre identité mba azonay indray le mahaizy anay zay ngely question c'est tout un symbole question symbolique ane le izy fa tsy hoe eny e avy indray manko mipanatsatso de ka nahazo anareo areo de ataonareo inona voalohany aloha rehefa mipetraka izay identité atsika izay de efa dingana goavana zay nge nataony Mauricienne anika nahazo ny aza ny archipel de Chagos de tadidio tsara mbintsogna 900 fa mbola mijanona amin'ny am Grande-Bretagne ihany am Royaume-Uni ihany ane mbintsogna 900 ny gestion an'le archipel le satria ao misy an'le base militaire américaine goavana be antsony hoe Diego Garcia dia ao anatin'io zany a dia apetrako mazava hoe na inona zany fifanarana teo amin'ny rotonta de ny Mauricienne sy ny Royaume-Uni de tadidio fa mbola mijanona mijanona amin'ny Royaume-Uni ihany ny gestion an'ilay base militaire miaraka amin'ny américaine fa alohan'ny vola karazana baillon phytéotique karazana fampanofana maharitra de andoavany eo amin'ny 103 millions de dollars par an eo amin'ny firenena Mauricienne lasa mpanofa zany ny Royaume de ohatran'izany ngely izy fa tsy hoe azonareo hoe de ataonareo inona fa misy potentiel économique azotsika trandrahanao na hoe miaraka trandrahana raha zay ny teneniko hoe tsy olana ane zay rehefa aveo hoe fa misy zavatra goavana aloha de hoe avereno aminay mba fanananay fa zay toy ihany eo rehefa aveo a zay ifanarahantsika zay zavatra zay zany tena hitako hoe mila azotsika malagasy ny Maurice de azahoany 103 millions de dollars isa-taona ilaitsika zany na tiatsika na tiatsika izany andavola zay mantsy no mahatonga anany teny hoe milohan'le hoe resaka co-gestion de zay zany aloha tsisy zay le nyteneniko mbola tsisy amina resaka co-gestion mihitsy zay fa na le zavatra ifanarahana hoe ndavelo mpanjononay hoany aza ny rechercheur ny makany aza mbola dans un cadre de partenariat provisoire transitoire manokana ary teteza mita fotsiny ihany vonjo maika fotsiny ihany mandripa hitany zay tena vahaolana rehefa hitany tena vahaolana afaka mifanaraka rehefa aveo ahoana ny anaovana azy ahoana ny anaovanao anazy zay manana proposition ohatr'izao de zay na tonga ny firenena frantsay nge efa tonga de nietratra hoe ohatran'izao ny proposition anay ohatrany hoe tonga de co-gestion fa tsika tsy zany mihitsy aloha ny atsika aloha hoe ahoana aloha mikasika an'izay question d'identité anay zay ahoana aloha mikasika ny revendication légitime manananay zay ahoana aloha mikasika an'ilay tsokevitra avy any amin'ny firenena mikambana tsy ohatra mba tokony hoe iferaha midinika am'izay ve le izy hoe ahoana ny atao anaovana an'izy io mba hanatanterahana an'izy io fa zay le teneniko hoe tsy manana valeur contraignante le izy tsy afaka zany tsika miteny amin'ny frantsay hoe tsy maintsy ataonareo io fa zay le fifanakaloza-kevitra mbintsoana evison zany zavatra rehetra zany tsy maintsy nazavaina amin'ny antsipriany fe an'izay mbintso de hoe lainga ny filazana hoe de tsisy zavatra vokatra azo mihitsy ny tany fa zany teboka rehetra zany de efa avancé daholo efa fivoaran'ilay dossier daholo ary mbola averiko indray mandeha hoe raha tsy miflorajoel tsy tonga am'izao stade zao tsika mikasika andreo nosy malagasy misa efatra de ny bedimaky nandalova ampela ary sambatra ireo maheno an'izany fanazavanao zany de ohatrany hoe fandresena ho an'ny Madagasikara mihitsy satria hoe matoa nanaiky ny dinika nazavainao teo de fa manaiky zany mifanekena hoe misy le différent misy le olana faharoa manaraka zay matoa mivoy hoe co-gestion de dikan'izay koa zany efa hoe tsy tokony hitatana rery ianao zany tiako tenenina hoe misy atenaina ihany zany ve ao anatiny le négociation efa natomboka manahoana ny rapitso sy ny rafakapitso satria ny olona zay zany le tena andrasan'ny olona hoe ahoana de ahoana ny toyiny ary rehefa zay ary le fanazahoana de ahoana ary ny toyiny ny finalitéany de izay azahoantsika ny tanjona hoe miverina amintsika verina amintsika ireo nosy malagasy ireo tafiditra ao anatin'ny saritanytsika faritanytsika zay ny finalitéany fa io kosa tsy afaka hitena hoe rapitso de azo lainga zany tsy possible zay le nazavaiko hoe neny Royaume-Uni sy ny Maurice aza efa nanana ny avis consultatif ny CIG zareo mbola fanakaloza-kevitra lavabe indraiky amby folo zay vao tonga tamina tena fifanarahana mandainga zany tsika raha hoe fifanarahana fanroany andiany faharoa de eritretra azo an'izany lainga zany fa mitoy ny fanakaloza-kevitra fa misy avancé tsikelikely step by step ozy izy ny teny anglisy zay dingana isan'ny dingana de mivoatra fa ny tokonaina kosa aloha de lazaiko mazava eny
misy ho tokonaina io mety tsorapitso mety tso 2026 mety tso 2027 fa tsy maintsy azotsika kosa nefa io ary tsy maintsy tohizana mandra-patonga n'izay azahoana azy zay resaka nosy Maurice ianao teo nosy Maurice niavaka kely satria nitaky ny mpitondra ty tena nanohana le vahoaka saka niantaniko hoe izy mety isy fiatraikany amin'ny dinika sy mety ho toyny ve satria misy apahana malagasy zany mivoy an'le hoe manohatra n'io hetsika atao ny fitondram-panjakana io zany amin'izao fotoana zao zay mihitsy ny ana isariako ny saitsika ambinjongana evison za aloha mahita hoe fa tena dingana lehibe ary ankasitrahako hoe fiarahamonim-pirenena fikambananao anatin'ny fiarahamonim-pirenena misy 7 918 association de la société civile organisation de la société civile no nanaiky nanao fanambarana iombonana mitovy amin'ny taky ny délégationna malagasy ny taky ny fitondram-panjakana malagasy nisy tao ohatrany hoe ny le plus ancien parti indépendantiste tamin'ny fotoanandro ohatrany hoe ny AKFM zao zay tena tokony fahaleovatena tsika mihitsy nanao ny taky an'izany fitakiny zany reo ray aman-dreny olobe teto amintsika ny mpampianatra mpikaroka mety tena mety zany ary zaza mahita hoe reo mpanohitra sy reo mamendry fendro tsy mbola ao tsara ngamba le fitiavan-tanindrazana fa io tsy jerena hoe satria nge problème zareo de président Rajoelina no nitaky azy de halany zareo ka nareo tsinona tsy nanao tamin'ny fotoanandro nareo efa to reo mpanohitra io nefa nitondra teo daholo ihany ka nareo tsy nanao de ny filoha Rajoelina minanana an'izany fahasahiny zany de andao hiaraka anazy anampy anazy anao an'le fitakina ambintsogana efisoa de niaraka daholo marina ny teninao tany Maurice tany Guinée équatoriale tany amin'ireo firenena Timor oriental sisa Sarao occidental ohatran'ireny de teninko anao mihitsy mbintsogana efison fa tsisy fijerena hoe mpanohitra na mpanohana fanjakana fa niaraka ny entana daholo niaraka tamin'ny fitondram-panjakana nisy tany amin'izy ireo tsiraray avy nanao an'izay fitakina zay te ohatr'izay koa ny atsika ndao hiaraka amin'ny président Rajoelina daholo ianao an'le fitakina de izy ny chef de file de manohana azy tsika rehetra satria combat noble le zavatra ataony tena anatina famendrihana ho an'ny fiandriana ny firenena ny zavatra ataony tsika sarotiny ireo hoe fahaleovatena tsika sarotiny ireo hoe fiandriana fa rehefa inona ny tokony ho sarotiny tsika de rehefa inona ny tsy tokony ho sarotiny manangana sainam-pirenena raha moa tsika de hoe aka satria président Rajoelina no mitondra de sao de tombony ho amin'ny président Rajoelina de tsy manangana le firenena ny jereny le firenena Madagasikara ny jerena fa tsy jerena tavan'olona io na ilalatina ny ao anatiny na rakotony ao anatiny na izany ao anatiny hoe fiandrianantsika ny resahana ny maha-izy atsika na identité atsika ny resahana de ndao hiaraka daholo tsisy tombontsoa amin'ny président Rajoelina io na ray aza ambintsogana efison tsy misy fa kosa amiko de zava-dehibe loatra ny finiavany hoe ndao tsika mba metraka tantara ho an'ny taranaka malagasy hoe nitaky an'io tsika ary mbola hitaky an'io tsika faraparany angapany amin'izay resaka nosy malagasy atraizany hoe satria misy mivoa mantsy hoe tokony andalo eo anivon'ny parlemanta ny fanapahan-kevitra ny sosikevitra sy ny sisa atraiza rehefa tonga atraiza tokoa no mety hoe miditra amin'izay ny ty resaka ty tsy manakana mihitsy ny parlemanta aneo hevitra mikasika an'le izy ohatrany any avelany ane zao de manao ohatrany hoe karazana résolution parlementaire ny parlemante ny Sénat frantsay zao de efa nanao ny Sénat moa zany tena nanao ny Sénat frantsay tamin'ny fotoanandro zany tena naneo hevitra fa nisy débat koa mikasika le izy teo amin'ny assemblée nationale ny zareo de tsy manakana mihitsy zany hoe atao débat eo le izy de raisana le tsokevy azadonana nefa efa nisy fotoana nandalo teo amin'ny assemblée nationale malagasy io resak'io hoe tsy zavatra vaovao mihitsy zany tsy misy hoe andao hoentina any le izy fa mandray initiative ny parlemanta hoe zay de mahita fa zao ny position anay de iny am'izay hoentina ilay firenena ao anatin'ny azisika izay ataony ohatrany hoe rapport natao nandray initiative ny sénateur frantsay tamin'ny fotoanandro je crois que ça date de 2010 na 2009 tany angamba raha tsy diso aho nandray initiative ny Sénat frantsay de namoaka tsokevitra izy nisy résolution nisy rapport tatitra nataony tamin'izany hoe rehefa nandinika mikasika an'ireo îles éparses reo zay îles éparses amin'ny fiantsoany zareo anahy de tahaka an'izao sy tahaka an'izao ny hevitray de iny mbola hoentiny firenena frantsay hatramin'izao raha mijery an'le raha mamaky an'le misy essai zay essai nataony ex ambassadeur frantsay Jean-Marc Chataignier taty amintsika tamin'ny fotoanandrony de teresahany ao zay tatitra ny Sénat frantsay zay de ohatran'izany ihany koa hoe tonga de mandray initiative amin'ny parlemanta zany fa tsy mila mandalo aty aminay fa mandray initiative amin'ny parlemanta de aminay de zao ny hevitray efa nisy zany teto amintsika efa nisy zany tamin'ny
tamin'ny androny raha tsy diso ako angambany tamin'ny tany amin'ny 2017 na 2018 tany je peux me tromper azafady sendra diso ny daty lazaiko fa efa nisy zany tamin'ny fotoan'androny hoe nandray zany initiative amin'ny assemblée nationale malagasy de nitondra hevitra nisy mihitsy raha tamin'izay nampetsona ny ambassadeur frantsay tamin'izany fotoan'andro zany a nakeny amin'ny assemblée nationale atsika nametrahany député fantanina mikasika an'izay azo atao zany tsy olana mihitsy zany fa zay tsokevitra na rapport na résolution na résultat na travaux ataon'ny parlement zany travaux parlementaires de azo atambatra foana ao anatin'ny document de plaidoyer atsika zany na ohatrany hoe adisisika zany a hoentisika ao anatin'le izy ty tena fantanina anao manokana mihitsy nanahoana ny sensation na ny fihetseponao taorinan'le dinika iny ohatrohatrany ahoana zako manokana mpanetretena lehibe tena nisaotra ny filohan'ny radioela mihitsy satria maninona satria zay le teneniko ambinjoana efson hoe zako vavolombelony tantara mihitsy ary za na de izay ary de tena ataoko hoe manana reconnaissance be amin'ny président radioela mihitsy ako a satria zako anisan'ny mba nanambitana ampanetretena lehibe hoe nanampy azy a tamin'ny dingana voalohany nanaovana ny relance n'ilay fitakina tamin'ny mai 2019 teo aza niarana ndrafitra ny taratasy tamin'ny ako niarana nanao an'izany ohatrany hoe ndahoara fa misy sursaut de patriotisme ao anatin'ny tena le fitiava-tanindrazana ao anatin'ny tena zany hoe ndao ranga ndao de zay ary tena isaorako ary tena isaorako azy lehibe nanendry ato ao anatin'ny vomiera hitambarana satria zay le teneniko hoe toy any asa zay natao zany nanomboka tamin'ny 2024 za koa mampikambana tamin'ny gouvernementako de anisan'ny karakara ny reny dinika anosy malagasy natao teny amin'ny CCI vato tamin'ny fotoan'andro reny tamin'ny 2019 dia ny tiako tenenina ambintso hoe fanohizana zany ohatrany hoe zavatra suite logique ny nataoko zany a izao sady za manokana io no loahevitry ny thèse de doctorat izay ataoko zany Bentsorana Evson raha ny tena manana tokony efa nanao soutenance fa nitotana tamin'le fisin'le commission mixte de nangataka zany zako tamin'ny directeur de thèseko sy tamin'ny directeur d'étude anay zany hoe tsy maintsy anao mise à jour kely a zany satria ampanetretena ny ilazana hoe mba tafiditra atao anatin'le délégation malagasy de mba misy apport azo atao ampananakarenana n'ilay mba ampatevitevina ampatavitavy an'ilay fikarohana zay natao zany de nangataka kely fiamorana moa zany za taorina niny fokonandoha natao tany apariny fa efa tsy ela de iroso am'izay zany hoe amoaka ny vokatry ny fikarohana rehetra zay nataoko ihany koa zany mikasika an'le izy a tena hitako hoe nomena Andriamatoa Filoha Rajoelina chance goavana be zany napiatra n'izay mba nikarohany tena efa taona nanao ny fikarohana io mbintsy 4 ans tena nanao recherche active mihitsy sans relâche mihitsy nandeha tany ala réunion niona tamin'ny professeur André Oraison niona tamin'ny professeur Raymond Ranjé nanao entretien nandritra ny adiny roa tamin'ny professeur Raymond Ranjé so tsika de mieritreritra hoe tsy nanao an'izany fa nanao an'izany tiako teneny fantatro ary je maîtrise ce sujet ampanetretena ny teneniko hoe zavatra mba tena voafehako ary niona nandritra ny adiny roa sasany tamin'ny professeur Raymond Ranjé va nampenarany atsara nanazavany atsara hoe zao daholo nataonay niaraka tamin'ny ambassadeur Rabe Tafika tamin'ny fotoan'andro tamin'ny 7 zao ny tenen'ny amiral Didier Ratsiraka tamin'izany ny président Ratsiraka tamin'izany zao ny nataonay zao ny adisisika nataonay teo anatria nananako daholo tompoko zany manana retranscription intégrale ny fionako tamin'ny professeur Raymond Ranjé fa fionako tamina ina moa izy teo manampaizana frantsay mikasika an'le ny fifandraisako tamin'ny ambassadeur Liva Jacob Tendrazana Arvelo zao ohatra nafahako satria izy efa ministre ndrarambahiny efa niresaka an'izany tamin'ny fotoan'androny professeur André Oraison atsy à la réunion zay tena spécialiste an'io question io niona tamin'ny nanao entretien nandritra ny adiny 4 tany an-tranony tany à la réunion itenenako anao mbintsy hoe nikarohako io zavatra io namaky rehefa mbola sujet de thèse boky documentation mikasika n'Ilzé Parsa io a na re conflit zany na le resaka hoe inona avy ny ao anatin'ny Ilzé Parsa namaky a nandinika nikaroka de tiako tenena mbintsy hoe inona le sensation ozy anao de tena hoe fankasitrahana satria mahita ianao hoe mba misehatra zany azonao ampiarana sy hitondrana le mba expertise kely nanananao hitanao tamin'ny fikarohana izay nataonao de na izay aza hoe tena goavana biary isaorako ny président Rajoelina satria amiko tena zava-dehibe loatra ohatrany hoe mifamezany zany lanja hoe mba nisy fikarohana nataon'ny tena